Zanakazo akasia, vondelaka sy filao, tondonia, 5 fototra no novolena tany Antsapandrano, komina ambanivohitra Bobary, ao anatin'ny faritra Vakinakaratra, ho fanombohana ny taopambolekazo any Vakinakaratra. Natao tany amin'ny toerana io ny fambolena noho ny fisian'ny tobin'ala-mpanjakana rovana, ary indrindra noho ny faharipahan'ny ala manamorona ny lalam-pirenena fa 720. No safidiana ireo zanakazo ireo no izy ireo tsy azo trandrahana. Vonona ikojakoja sy hiaro izany ny vondron'olona ifotony any atoerana. Ny afatra lehibe dia raha vitantsika ny mikolokolo ny ala efa misy dia vetivety tanteraka ny fanamby fandrakofana ala ny Madagasikara. Araky ny filazan'ireo vondron'olona ifotony mitantana izany tobin'ala zany dia rehefa nanomboka nisy ny lalana dia somary moramora tamin'ireo mpangalatra sy mpijirika hazo noho ny kapatsokosoko sy nakan'izany hazo naniry teto. Noho izany zany dia arenina ny manodidina ny tobin'ala mba tena ho lasa ala mikitroka ohatry io afara hitantsika io. Izay zany ny tanjony. Eo amin'ny 5 hektara eo no totalin'ny velarana tokony ho fenoana androany dia ny vondron'olona ifotony misy eo amin'ny 500 sy 700 eo ny mpikambanato. Izay no miaraka amintsika namboly hazo. Ny tanjona dia hoe anomboka amboly hazo tsika ary zao ny tena lalatsany hitondrana ihanyty fambolekazo ity. Raha toka vitantsika ny miaro ny ala izay efa misy dia mino fa tsy ho sarotra amintsika ny andrakitra ala Madagasikara. Fa raha toka ripahantsika ny ala izay efa misy nefa tsika anenjika amboly hazo nefa 5 taona 10 taona vao lasa ala dia reraka eto ihany tsika. Tanjona zany dia hoe andao kolokoloana ny ala izay efa misy, andao arovantsika amin'ny fikapana tsokosoko amin'ny doro-tanety sy ny sisa zany ny faritra ala izay mbola misy mba ahafahantsika tena hoe mandrakotra ala n'izany Madagasikara zany. Nasaina manokana izy ireo satria ezahana apita any amin'izy ireo hoe ilaina ny fisiny ilay hoe traçabilité na exploitation forestière, zany hoe tokony ho fantatra ary angarahara ny fiavian'ny hazo izay amidy any amin'ireny masinika hazo ireny. Raha sanatry ny vava hazo avy ato amin'ity tobin'ala ity dia fandika-ndalana izany satria ny tobin'alana Antsapandrano dia tsy azo trandrahana fa kosa avela iarovana ny tontolo iainana, afahantsika manao ilay antsoina hoe séquestration de carbone. Izay zany ny tanjona. Raha toka ny jerentsika tsara dia tsy namboly kesika tsika manamorona ny arabe fa hazo hafa mihitsy ny nambolentsika, namboly dodonéa, namboly akasia ary namboly vondelaka ary filao. Zay zany ny karazana zanakazo nambolentsika manamorona ny arabe. Inona ny antony? Rehefa lasa ala ireo hazo ireo, mino fa ho lasa ala ireo raha toka miara-miasa tokoa ny DRED sy ny VOI dia tsy ho tsiriritin'ireo tompona masinika hazo satria tsy azo anaovana planche, tsy azo anaovana boiron, tsy azo anaovana échafaudage. Dia zay zany ny antony hoe fidintsika mihitsy andaontsika hanandrana zanakazo hafa mihitsy ambolentsika eto. Maintsy amin'io manko ny fianarovana an'ity zanakazo ity satria raha voitsaky ny fotony dia maty. Ka zay ombotratra ao dia tsy maintsy hiara-lalàna na aterina eny amin'ny fokotany. Tsy maintsy misy sazy miatrandreo.